Sehatra ny fahasalaman'ny vehivavy nahatratra zato tapitrisany mpanjifa izay nampiasan'ny fanabeazana izana no raisin'ny Maristops International an-tanana ary nisy ny hetsika lehibe nentin'izy ireo nanamariana izay tamin'ity androandroany ity. Nahatratra zato tapitrisany isan'ireo mpanjifa nampiasan'ny fanabeazana izana no raisin'ny Maristops International. Zava-dehibe ho an'ny Maristops International tokoa zany ary nakalazaina androany tamin'ny mpombo ofisialy. Nankalaza zany andro lehibe zany ihany koa ny Maristops Madagascar na ny MSM. Nisy ireo hetsika nentina nanamariana izany. Isan'izany ny fandorana maimaipoanareo teknika fanabeazana izana teny anivon'ireo masivo MSM misy 5 sy ivitoerana misy 2 manerana nosy. Nentina nanamariana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny MSM anomponan'ny vahoaka malagasy zany hetsika izany. Nakasitrahan'ny MSM ihany koa ny fandraisana anjaran'ny mpanao gazety tamin'ny alalan'ny fanampahafantarana ny asa manandraikitra sahaniny. Tsapanainy ny andraikitra ny mpanao gazety tamin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana ara-pananahana ho an'ny vahoaka hoy Ramatoa Razafy Solalaina talian'ny MSM. Tsy hain'ity tompony andraikitra ity ihany koa ny tsy hankasitraka ireo mpanao gazety noho ny asa masina nataon'izy ireo. Nilaza moa ny talian'ny MSM fa reharehany ny fitondrana ny anjara birikiny eo amin'ny fanapariana ny teknika fanabeazana izana. Ary miezaka hatrany izy hanampy sy hanome safidy ireo ray aman-dreny na te hiroso amin'ny fiterahana izy ireo na tsy. Ny soran'ny Ramatoa Razafy Solalaina ihany koa ireo mpiara-miasa ao anivon'ny MSM noho ny finiavana sy ny ezaka nentin'izy ireo.